Boost. Weekly Boost, fandaharana vaovao be. Arahinao eto amin'ny MCTV isaky ny alatsinainy ohatran'izao. Iarahana amin'ny Joanna sy Elodie. Matetika rehefa alatsinainy ohatr'izao moa dia somary malaindaina ny olona ifo, mbola kamokamo andeha hiasa satria mbola zatra an'ilay fakanaina nandritra ny weekend. Ie, tena marina mihitsy izany satria na ny kristianina aza dia lasa tratran'io zavatra io antoka na ny fampaherezana sy ny tsodrano azo tany am-piangonana ny alahady aza dia lasa very noho ny rotoroto sy ny fanafitoana maro hita eny amin'ny fiarahamonina eny. Rehefa ratsy fiatomboana tsy na ny herinandronao dia lasa tsy epanohi ianao mandritry ny herinandro manontolo. Indrindra tsy izay nefa ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fa tian'Andriamanitra tsika ianao anatin'ny fiadanana sy ny fitsarana ao anatin'ny herinandro iray manontolo fa tsy hoe ny alahady ihany. Izany indrindra no anton'izao fandaharana weekly boost izao, hanomezananao stratégie sy taktika ahafahanao mandresy mandritry ny herinandro manontolo mihitsy. Maro ny solution hozaraina aminao ao anatin'izany fandaharana izany. Na ara-panahy izany na nalaina tamina expérience vécue ana olona efa nandresy mba hampandresy anao. Ka manomboka androany atao veloma amin'izay ny stress, ny fanafitohinana, ny dépression ary ireo korontana maro samihafa izay mpahazo anao isaky ny voalohany herinandro. Satria ame solution anao Andriamanitra ka arahoary ny fandaharana weekly boost. Weekly boost zarao amin'ireo namanao, zarao amin'ireo akaikinao fa hitondra soa an'izy ireo koa izany. Koa dia manasanao ary hanaraka ny fandaharana weekly boost isaky ny alatsinainy eto amin'ny MCTV iarahana amin'ny Joanna sy Elodie na amin'ny Facebook na YouTube na ihany koa TikTok. Weekly boost tian'Andriamanitra ho atomboka amin'ny fiadanana, filaminana ary fitsaharana ny herinandronao. Tahian Jesosy!